Miarahaba tompoko la finaritra tompoko vavy ankavalina indray no andorananao ary ny vaovao makasika ny mety ho toetriny andro amin'ity faraparan'ny herinandro ity. Ao anatin'ny 3 andro avy araka ny hitantsika amin'ny sariny zanabolana tahaka izao zany ny toetoetriny toetriny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny 3 andro manaraka, zany hoe tsy tapakorana amin'ny ankapobeny miatoato aty amin'ny manodidina ny Analantsofy sy Antalahy aty ny rahona mitsitokotoko kosa amin'ny lanasana ny avoatany dia ho tazana aty amin'ny andrefana no masoandro mibalika no ipoantoerana amin'ny ankapobeny, zany hoe rano maripana zany aloha resahana efa saika nijanona ao ambony izay maripana izay amin'iny avoatany iny na dia misy ary izay raondraona majinijinika hita tsefatefany eny hojerentsika amin'ny antsiperiany avy hatrany izay toetriny andro izay ho andrapitso maraina zany dia misy ny orana malefaka aty amin'ny morotsiraky ny faritra Analanjorofo sy maro antsetra Antalahy iny toraka izany ihany koa dia somary mandraondraona mety arahana tandrifin-drahona kely ny morotsiraka ny melaka, zany hoe morotsiraka tapany avaratry ny melaka iny aty amin'ny ilany andrefan'ny faritra Boeny toraka izany ihany koa dia misy tandrifin-drahona miserana aty amin'ny manodididina ny Nosy be aty ny ankoatr'izay moa dia efa ndiby ny rahona sy ny masoandro. Ny tolakandro ary dia mbola ahitana an'ilay orana malefaka hatrany aloha amin'ny ankapobeny aty amin'ny manodididina ny maro antsetra aty sy manodididina ny Nosy be aty mandraondraona hatrany nefa ny faritra Boeny sy ny faritra melaka amin'ny ankapobeny ifandiby ny rahona sy masoandro any amin'ny faritra sisa. Mivinavinatsika ho an'ny maripana kosa indray ary dia mahatratra efatra amby 30 aloha ny ambony indrindra ho an'ny rapitso tahantsika izany aty amin'ny faritra Sofia. Ny aty morotsiraka atsinanana kosa dia 9 ka hatramin'ny 7 morotsiraka andrefana 9 ka hatramin'ny 1 aty amin'ny afovoantany no somary latsazatsaka ny maripana 12 ka hatramin'ny 15 degré Celsius ny ambony indrindra. Toy ny toetriny andro ihany ho an'ny alahady kosa indray ary dia misy ny zavotany ny vomaraina aty amin'ny ilany andrefany afovoantany aty indrindra moa fa aty amin'ny ilany andrefany Orombe sy Otmatsiatra aty ny tolakandro kosa saika mbola ahitana ny orana malefaka hatrany aloha Antalahy sy Analanjorofo dia ankoatr'izay dia efa ndiby ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana raha ho an'izay alahady izay dia mbola manodididina ny 12 ka hatramin'ny 14 ny aty amin'ny faritra avoatany somary latsaka fa mafapana ihany na izany ary any 17 ka hatramin'ny 20 ny morotsiraka atsinanana 17 ka hatramin'ny 13 ny morotsiraka andrefan'ny Nosy ny mafana indrindra kosa dia mbola tsy hatrany 13 degré Celsius. Ary manarantsika toetriny andro kosa ho an'ny alatsinainy misy aloha ny zavotany dia misy foana aty amin'ny afovoantany ny vomaraina aty amin'ny morotsiraka atsinanana moa aty manodidina ny Antalahy sy Analanjorofo aty amin'ny ankapobeny dia tsy tapaka orana miatoato ny ankoatran'izay dia ny masoandro mibalika ihany aloha no ibantoerana. Raha ny maripana ho an'izay alatsinainy izay kosa indray dia 12 ka hatramin'ny 13 aty amin'ny afovoantany ny ambony indrindra morotsiraka atsinanana 17 ka hatramin'ny 19 degré Celsius mahatratra 13 any atsimo 30 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka andrefan'ny Nosy izay no mafana indrindra any amin'ny faritra Menabe Morondava zany no ahitana izay. Makasika ny tany fahatondrivotra indray ary eto Antananarivo nahitana fiakarana amin'ny ankapobeny ny tany fahatondrivotra aloha teto Antananarivo renivohitra nandritra ny tia herinandro ity, zany hoe ambony fetrany OMS avokoa raha ny refy rehetrarehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetriny andro atao anatin'ny 3 andro avy kosa aloha zany no jerena dia vinavinaina hijanona ho antonony aloha amin'ny ankapobeny izay tany fahatondrivotra izay zany amin'ny ankapobeny zany somary malotoloto izay rivotra izay eto Antananarivo renivohitra. Makasitraka anao indray nanaraka an'izay vaovao rehetrarehetra izay hatramin'ny farany ary dia manaraka anao hatrany anaraka ny fandarana mety ho toetriny andro eto amin'ny televiziona malagasy amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.